ary izay nilainy dia nomeny azy tamin'ny androm-piainany rehetra Jesosy dia nahafony zavatra rehetra mba hitondra ny olona ho any amin'ny ray ary nyty azy ireo na manao ahoana sy na manao ahoana. Jesosy dia tia ny olona rehetra izay nahatonga azy tena niavaka sady tena nilaina ary mbola ilaina amin'ny fiainantsika hatramin'izao. Manandanja amin'Andriamanitra ny zavatra mahazo anao, ny fiainanao, ny nofinofinao sy ny fandrenao ary izay koa no antony mahatonga n'izany ho manandanja aminay. Koa manasanao izay ao anatin'ity 3 andro lehibe ity izay 3 andro hanomezan'Andriamanitra izay ilainao amin'ny Zoma 12 sy ny Sabotsy 10 ary ny Alahady 20 volana Mars samy amin'ny ora sasany avokoa. Etsy amin'ny fiangonana saina Andohanalakely ao amin'ny RITZ sy ny RITZ ary ny fiangonana saina eny TANJOMBATO. Ny lohahevitsika ho ialy dia hoe ary izay nilainy dia nomeny azy. Tongava maro azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainanao sy ahafahanao mandray ireo zavatra rehetra ilainao avy amin'Andriamanitra. Tongava fa tsy mitory tsisy porofo izahay tsy afaka ntsiova ny fiainanao. Dia falimiarabantsika rehetra indray izay mivady ao anatin'ity fandarana ity ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo sy Révérend Phare Andrianarivo. Manolotra raha mahafinaritra antsika koa ny tenako amin'ity ity ary manomana anao sady izay fahafinaritra ny fandarantsika androany. Ia manana fotoana lehibe itsika tika dia ampahafantarintsika ety am-piandohana angamba Révérend hoe inona ny fotoanantsika lehibe dia lehibe amin'ity volana Marsa ity izay tsy ho ela fa amin'ny Zoma Sabotsy lahatsaona. Araka ny tenao to Bishop dia manana fotoana lehibe sady miavaka tsika amin'ity herinandro ity moa izany izay ny Zoma ho avy izao fahavalo ambin'ny folo volana Marsa amin'ny roa ora sasany ary ny ampitson'iny ihany Sabotsy indray tonga dia mitohy avy hatrany ny faha 30 volana Marsa ary ny 20 volana Marsa izay 3 andro amin'ny CSB mihitsy izy io. Izay 3 andro izay inona tanteraka fa hamangin'Andriamanitra amin'ny fiainanao amin'ny fomba mahagaga. Amin'ny roa sasany ilay fotoana isaky ny rehefa ilay Zoma Sabotsy lahady io izany eo amin'ny raiky sasiritsy Andohanalakely dia amin'ny fiangonana saina koa eny TANJOMBATO. Ny lohahevitra dia ny hoe amin'ity indray mandeha ity izany tsy hoe lohahevitra ataotao fotsiny amin'izao ity fa zavatra hitranga mihitsy amin'ny fotoana io. Tsy inona izy fa ny hoe ary izay nilainy dia nomeny azy. Ao amin'ny Salamo 7:20 no milaza an'izany hoe ary izay nilainy dia nomeny azy. Ka ao anatin'ity 3 andro ity ninona zavatra ilainao azo antoka fa Andriamanitra tsy mba olombelona ka handainga fa izay ilainao dia omen'Andriamanitra anao. Indrindra Bishop satria mety misy olona zao miteny izay so dia tena ohatran'ny hoe fanasana olona fotsiny ilay zavatra tiantsika tenenina fa zavatra sura koa ve izany izay rehetra ilainao dia azon'Andriamanitra omen'Andriamanitra anao fa izany ve tsy ohatran'ny hoe mandro karazana olona manao dokam-barotra fotsiny izay ohatran'ny hoe entina hisintomana fotsiny ny olona mba ho avy. Ilay izy dia tahaka an'izao hoe tahaka ny hoe raha inonao ohatra fa Jesosy mato anao tao amin'ny fijaliana nitondra ny fahotanao nitondra ny aretinao nitondra ny ozona ny fahantrana sy ny fijaliana rehetrarehetra ary amin'ny fotoana mino ka mandray azy dia afaka tonga olona vaovao ianao olombavonjy ary mandray famelakeloka. Ka ny fanontaniana apetrako dia izao hoe inona lafo kokoa na sarobidy kokoa ny famonjena ve sa ny mety tokony ohatra hoe ny vola tediavinao na ny trano tediavinao tadio fa ny famonjena fanan'olona anankiray tsy misy vola mahavidy azy. Izay mahatonga Baiboly milaza hoe tsy vola na arena na navotana anareo na zavatra mety levina na mety lo tahaka ny volamena sy volafotsy fa ny rahasoan'i Kristy. Zafady ka raha mitentsika hoe sao dia mampanantena fotsiny izy an'izany ve ka mora amin'ny olona mino fa Jesosy mato azy fa maninona lasa sarotra ny mino fa izay tediavinao omen'Andriamanitra anao. Baiboly nge milaza manao hoe ao amin'ny bokin'ny Romanina raha nomeny antsika aza ny zanany tsy omeny antsika miaraka amin'ny maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra. Marina loatra ny teninao Bishop satria io ny teninao teo hoe marina loatra ny teninao hoe indray moramora amin'ny olona ny mino hoe Jesosy mato azy ny rahan'i Jesosy nalatsaka ny mena anazy famelakelika sy ny rehetrarehetra fa rehefa hoe Jesosy afaka mameko mety trano na mety fiara ohatran'ny hoe sarotra be mino izany satria ohatran'ny verina angambany fa rahan'i Jesosy ohatran'ny tsy dia tena misy vidiny loatra noho le fiara tediavinao na mety le trano tediavinao mampatonga ny olona ohatran'ny hoe mila tena ohatran'ny efa ela mihitsy izay afaka mino hoe Jesosy ange afaka ary le tena teboka mafonja le izy hoe menenao maimaim-poana koa va ny zavatra rehetra sarotra ihany zany mino amin'izao fotoana izay izy koa misy zavatra maimaim-poana izany. Ka le izy anie eto izany indraindray mantsy rehefa mitory zavatra ohatr' izany isika dia lazain'ny olona hoe izay indray ilay évangile na prospérité fitahina foana fa zao ny hoe lizy tsy resaka hoe fitahina foana fa mazava ho azy raha ohatra isika ka tsy mino ny fijalian'i Jesosy tonga sy fijaliana ary ny fitsanganany tamin'ny maty mazava ho azy tsy afaka ino ny fanambin'Andriamanitra isika fa Jesosy tsy nampahantraina mba ho azy fa naka ny fahantratsitsy izy
mba hampanakarena-tsika ozy izy ny alahelony dika alahelony dia hoe ny fahantrana zany hoe nalainy ny fahantrahantsika mba hampanakarena-tsika izy ozy hoe fantatrareo tsara ny fahasoavan'i Jesosy. Korinthiana 4:9 no milazana zany ino andiny fahasivy dika zay zany tsy resaka fotsiny ty hoe évangile na prospérité fa Andriamanitra te hikarakara ny zanany. Ao no izy niteny Jesosy zay ianareo na dia ratsy azy mahalala zay mahasoa ny zanakareo tsy mainka avafandry ianareo zay ny an-danitra ary eto koa ny tena mbola teboka makarary-ndobe fo izy hoe ndrainareo ange ozy izy tedrivo tsara fa na mivoromanidina azy ozy izy mitsinjo azy tsy vita zany fa izy koa mandatsaka ranorana na ho an-tsara fanahy na ho an-dratsy fanahy izy koa manome masoandro na ho an-dratsy fanahy na ho an-tsara fanahy ka manahoana lavitra ny zanany toy izy hoe kina mampanahy anareo fa manahoana lavitra tsy mihoatra no nitsitsina va ianareo ka ny problema lasa ohatrany hoe noho ny amafy ny fiainana dia mora amintsika amin'ny famelan-keloka fa sarotra amintsika ny meno hoe te hikarakaratsika Andriamanitra. Azay indrindra marina loatra ny tenanao bishop satria manamafy moa tsika satria indraindray tsika nampy kristiana indraindray lasa ohatrany tsy dia tena mihintsony Andriamanitra tena mikarakara fa te alaim-panahy hoe tsy maintsy ohatrany hoe niozatra ny fiainana zany sy mampatavita ny fiainana dia tsy maintsy ianao mitsemboka mafy ianao ny tena manao rehetrarehetra mba hampety ny fiainanao sy mampatsara anazy nefa mahafinaritra dia ty hoe Andriamanitra tena manana fo tena hoe manana fo mihitsy izy tonga ny fiainantsika tena tsara ale izy tsy resaka fotsiny hoe nieritreritra izy hanao an'ilay tsara fa anisan'ny ray dingana natao ngeza be famezana lehibe nomeny antsika dia Jesosy zanany tsisy famezana lehibe mihoatra ny zanany dikan'izany ny zavatra ilayntsika ety an-tany tsy ngeza lavitra noho ny Jesosy izay men'Andriamanitra antsika. Ka amin'ity fotoana 3 andro ity zay amin'ny Zoma Sabotsy Alahady zao Baiboly dia milaza fa manefa ny fandriny fo zay matahotra azy izy matetika misy somary tetoko hoe latsaka ve sa misy interprétation somary tsy ampy ve sa mety mivilana mihitsy na fandraisantsika hoe manefa ny fandriny fo zay matahotra azy izy dia rehefa miresaka hoe matahotra n'Andriamanitra dia zavatra anankiroa ihany ao anatin'ny sain'ny olona hoe tsy manao ratsy sy ny hoe fahamasinana. Ny tahotra n'Andriamanitra dia tsy resaka hoe fifadiana ny ratsy fotsiny ary tsy resaka hoe fitondratena ny fahamasinana fotsiny. Ilaina ny fifadiana ny ratsy ary ny kristiana rehetra tokony ho zany ary tokony iaina ny fahamasinana ny tsirairay avy tsisy adihevitra angamba zany tsisy na resaka lavabe ary tokony ho zay tsika rehetra fa natao hoe manaja n'Andriamanitra dia mirespekte ny maizy azy feno. Nisy fotoana nanana pression mampitarika anahy be da be ny zavatra mila atao mila aloha ny zavatra mila lamina sy namana dia indraindray ianao rehefa ao anatin'ireny pression be da be reny dia ilay mpanahy hanahy ianao dia ahoana moa zany tsy Jesosy fa ny zavatra matetika ataoko anaty saiko dia hoe mahamenatra Andriamanitra ny manahy ao anatrehanao. Ahoana moa ny anahiko ohatrany hoe samy mahafantatra na dia tsy azoko amin'ny 100% azany hoe Andriamanitra nahary lanitra sy ny tany zay fotsiny nge zay fehezantena zay fotsiny hoe le nahary lanitra sy ny tany inona daholo ny ao anatin'ny tany dia ohatrany ahoana ny eny amin'ny lanitra misy olombelona ve manana kapasité ahavitandreo zavatra reo fotsiny tsy asiana adihevitra ny ankoatran'izay dia za milaza fa io ny Andriamanitra mahamenatra ny manahy ao anatrehany ohatrany hoe ridicule be zany ka raha miresaka hoe fanajanan'Andriamanitra ny fanajanan'Andriamanitra dia matahotra n'Andriamanitra dia egal fanajanao le maha izy azy feno zany hoe ny voninahiny ny heriny ny fahaiza-manaony. Hitanao misy loha zao ohatra hoe professeur izy ka raha ohatra ianao ka miseho eo anatrehany mahay no zavatra vitany dia ohatra miinsulte ny fahaizany ianao ohatrany manao tsinitsinina azy zany ianao dia ohatra zany koa raha misy mpanjaka anankiray nataoko hoe président anankiray lazainao fa tsy mahay ninina nefa napetraka ho filoham-pirenena be da be no nifidy azy dia ohatrany hoe manambanitra olona nifidy ianao sy ny fahaiza le olona mitondra nefa ianao ary le miteny tsy capable eo amin'le toerana akory. Tiako resana zany dia zao hoe niny hoe Andriamanitra manefa ny fandriny fo zay matahotra azy dia le matahotra azy tsy resaka mifadiny ratsy fahamasinana fotsiny fa hoe Andriamanitra manefa ny fandriny fo zay olona mino fa mahay manao zay irina Andriamanitra. Ary izay nilainy dia nomeny azy tamin'ny androm-piainany rehetra Jesosy dia nahafony zavatra rehetra mba hitondra ny olona ho any amin'ny ray ary nitia azy ireo na manao ahoana izy na manao ahoana. Jesosy dia tia ny olona rehetra izay nahatonga azy tena niavaka sady tena nilaina ary mbola ilaina amin'ny fiainantsika hatramin'izao. Manan-danja amin'Andriamanitra ny zavatra mahazo anao
ny fiainanao ny nofinofinao sy ny fandrenao ary izay koa no antony mahatonga n'izany ho manan-danja aminay koa manasanao izay ao anatin'ity 3 andro lehibe ity izay 3 andro hanomezan'Andriamanitra izay ilainao amin'ny Zoma 12 sy ny Sabotsy 12 ary ny Alahady 12 volana Mars samy amin'ny 2 ora sasany avokoa etsy ny fiangonana saina Andohanalakely ao amin'ny RITZ sy ny RITZ ary ny fiangonana saina eny TANJOMBATO ny loha hevitsika ho iady hoe ary izay nilainy dia nomeny azy tongava maro azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainanao sy ahafahanao mandray ireo zavatra rehetra ilainao avy amin'Andriamanitra tongava fa tsy mitory tsisy porofo zahay tsy afaka ny tsy hiovan'ny fiainanao. Halleluja! Halleluja! Aha, Pasteur Claudia. Nandritra ny 7 taona izy ny tongony akavia eo amin'ny fody tongony io dia marary azy tsy afaka mandeha izy ary tsy afaka mijoro ela be efa nandeha dokotera izy tamin'izany dia hoy ny dokotera hoe goto ny mahazo anao dia tamin'ny réveillon izy tonga taty dia mbola tsy sitrana fandroano izy tamin'ny fotoana mivavaka mpanompon'Andriamanitra dia enkoatra nisy zavatra namay be izy dia nahetsiko ilay tongotro fa itongotro io tsy afaka mihetsika ary dia sitrana tanteraka zao izy tsy maninona tsony. Alleluja! Dia tahak'izany koa raha sarobidy 12 taona izy narary maso io masony io dia mavesatra foana ary malailay fa tao anatin'ny vavaka teo rehefa niteny zany bishop hoe apetrao amin'ny lohanao ny tananao fa zato amin'ny faritra marary anao fa isy rivotra hitsoka aminao dia na eny rivotra malefaka ozy tao anatin'izany ary tao anatin'izay ozy dia eniko ny ala le mamaivay dia sitrana azy ao ary tambola kely izy zany dia voan'ny hernie io hernie io efa ngeza be dia nitidiny dia zao nataon'ny dokotera taminy hoe misy kofehy ao anatin'ny kibonao zany tsy levona ondra tsy afaka 20 taona izy zao nefa 19 taona dia marary foana ikiboko izy fa tao anatin'ny vavaka teo izy dia nitsapaiko ilay izy tsy marary tsy manaintaina tso fa sitrana tanteraka zao ary tanany akavity koa tapaka tambola kely dia rehefa tapaka dia mivilana zany ilay izy nytoa ilay taolana fa mivilana dia ny tao anatin'izay tsy afaka mandray zavatra mavesatra izy na bidon misy rano na manasa lamba na ohatr'izany fa tao anatin'ny vavaka teo izy enko nisy zavatra mipoka be izy ny tanako sitrana zao ary tsy maninona tso fa miverina amin'ny laonina izy. Alleluja! ary izay nilainy dia nomeny azy tamin'ny androm-piainany rehetra Jesosy dia nahafony zavatra rehetra mba hitondra ny olona ho any amin'ny ray ary nytia azy ireo na manao ahoana sy na manao ahoana Jesosy dia tia ny olona rehetra izay natonga azy tena niavaka sady tena nilaina ary mbola ilaina amin'ny fiainantsika hatramin'izao manan-danja amin'Andriamanitra ny zavatra mahazo anao ny fiainanao ny nofinofinao sy ny fandrenao ary izay koa no antony mahatonga n'izany ho manan-danja aminay koa manasanao izay ao anatin'ity 3 andro lehibe ity izay 3 andro hanomezan'Andriamanitra izay ilainao amin'ny Zoma 12 sy ny Sabotsy 12 ary ny Alahady 12 volana Mars samy amin'ny 2 ora sasany avokoa etsy ny fiangonana saina Andohanalakely ao amin'ny RITZ sy ny RITZ ary ny fiangonana saina eny TANJOMBATO ny loha hevitsika ho iady hoe ary izay nilainy dia nomeny azy tongava maro azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainanao sy ahafahanao mandray ireo zavatra rehetra ilainao avy amin'Andriamanitra tongava fa tsy mitory tsisy porofo zahay tsy afaka ny tsy hiovan'ny fiainanao karazana fijoroana vavolombelona izay tena hoe miraradraraka mihitsy zany zavatra mitranga izay ataon'Andriamanitra sy zavatra vokatry ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny vavaka moa izay atao anatin'ilay fotoana ka mino fa anjaranao indray no vangin'Andriamanitra mino fa tsy hoe koa amin'ity dia mandeha tena tsy hoe aheno fotsiny fa tenenao mihitsy ny ahita satria indraindray manko ny olona mieritreritra hoe manampatonga ny olona ohatrany hoe rehefa mitantara karazana témoignage ohatr'izany dia hoe tena marina ve zany za kosa ve dia mitombony ary raha ohatra lefa tele indray sy manao film ohatrany hoe misy olona miteny zany ohatrany fa leo mihitsy anao nokasihan'Andriamanitra manampatonga anao ahita koa dia anao hita mihitsy hoe tena velona Andriamanitra. Baiboly dia milaza andramoka izaho fa tsara Jehovah samara izay rehetra mialoka aminy amin'ity indray mandeha ity tsy misy vidibidirana io maimay mipona mara mendreny amin'ny faritra tsy mindrano rehetrarehetra no mipetraka kalavitra anao raiky satsiritsa fiangonana saina TANJOMBATO io akaikinao io tongava amin'izany aty indray anao akaikaiky ny vilona aty tongava amin'ny raiky satsiritsa Andohanalakely na zay mampalezy ianao io anankiray ihany io fiangonana io fa tsy hoe roa samy hafa fa dia tena misokatra ao anao zahay andray anao ampanajana sy ampitiavana zay ary tena sahany miteny fa ny Andriamanitra zay torenay aminao tsy mahay mandaingy fa zay lazainy dia hainy atao zay ny fotoanantsika efa dia manao velomanao zay mivady Bishop Patrick sy Révérend Farandrianarivo
tomoa fahasoavana tavoko eny ary fa dia mametraka veloma finaritra anao izay tomo fahasoavana ary izay nilainy dia nomeny azy tamin'ny androm-piainany rehetra jesosy dia nahafony zavatra rehetra mba hitondra ny olona ho any amin'ny ray ary nytia azy ireo na manao ahoana izy na manao ahoana jesosy dia tia ny olona rehetra izay natonga azy tena niavaka sady tena nilaina ary mbola ilaina amin'ny fiainantsika hatramin'izao manan-danja amin'Andriamanitra ny zavatra mahazo anao ny fiainanao ny nofinofinao sy ny fandrenao ary izay koa no antony mahatonga n'izany ho manan-danja aminay koa manasanao izay ao anatin'ity 3 andro lehibe ity izay 3 andro hanomezan'Andriamanitra izay ilainao amin'ny Zoma 12 sy ny Sabotsy 12 ary ny Alahady 12 volana mars samy amin'ny 2 ora sasany avokoa etsy ny fiangonana saina Andohanalakely ao amin'ny RITZ sy ny RITZ ary ny fiangonana saina eny TANJOMBATO ny loha hevitsika ho iady hoe ary izay nilainy dia nomeny azy tongava maro azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainanao sy ahafahanao mandray ireo zavatra rehetra ilainao avy amin'Andriamanitra tongava fa tsy mitory tsisy porofo izahay tsy afaka ny tsy hiova ny fiainana